Kor FM manolotra anao. Iandrangotra. Nosoratandra-Kotoary Malala toky amin'ny aina na natiora poefte. Ary mampionona Lara Kotoary Soa ilaina zoto Naomi Ralala ary Livary no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Azafady ry vahoaka isany a. Voalohany dia misaotra ny tompontsika satria mbola meny tombonandro ka tafahoana eto. Fa ny tafahoana aminareo vahoaka na mbo mampanga koa ny tenako. Natao ny anarako. Mpitandrina vaovao solo ny Rabekoto mpitandrina teo aloha izay efa nodimandry a. Eny e, mbola ifakazatra miandalana eny tsika fa manantena antsika hatrany aho hoe aza atao sanatria hoe ango tanàna fotsiny fiangonana antsika io fa mila antsika hivavaka sy mba hampandroso azy. Zay nga mba ny anjara fitenenako fa dia faly tokoa moa zany hiara-monina amintsika eto izay mianakavy kely. Araka izany vahoaka dia nahazo mpitandrina vaovao indray zany sika ka faly mandray anao koa ny mponina eto Ambomepanga ary mpitandrina. Natamo izy teo. Zany moa no komisera rasa taminy mifeny filaminana eto Ambomepanga zay tanàna lavitra andrina ka tsy misy afa-tsy za dia polisy roa no mifanotrona amiko aty. Kosa reto mipetraka anilako reto kosa no maîtresse Vero sy Rasazy Mialy. Aleo ngamba mba mandray fitenenina kely nareo ry izy roa vavy a. Komisera koa eny e, efa izay voalaza teo izay moa zany ringa-mpitandrina momba efa eo amin'ny 10 taona teo aho zay no niasa sy ny andraikitra ny fitsaboana teto. Azo lazaina efa valy votaka e. Enao vahiny zao mbola mila mizatra kely amin'ny fiarahamonina aty. Za kosa ny maîtresse Vero arak'ilay fanambaran'ny komisera teo. Dia faly mandray anao koa ary manantena fa hitondra fiovana aty aminay. Oe, aty amintsika moa zany mba hitondra fiovana ny fahatongavanao aty. Saika ohatra mifono fahako fina sy mampatahotra zany daholo koa ny tenyreto olona rehetra zany ka nova hono dia mila mizatra fa misy inona marina reto e. Mila mifanerasera amin'ireo reto aho zany. Eny fa na dia ny ray aminy eny aza mba hahalalako ny zava-panoson'ireo tenyreo. Madame Vero, tsy tazako mivavaka tao am-piangonana maly alahady. Fa ahoana? Ahoana moa no ilazanao fa tsy tao a? Manara-maso fotsiny angany asa ataonao rehefa ao am-piangonana ka. Manara-maso n'ondry rehetra andrasana mihitsy ka. Zay no nanamariako fa anisan'ireo tsy tao ambaly ianao. Dia mahitanao androany dia tia nytany ny antony. Fa iny marina ianao zany pastera ka. Fa ahoana e? Tsy dia hoe ny safidy ny angitsy akory ny ondrinao saingy maro loatra ny ondry maherisetra sy mifanoto am-pitoeranao ambala. Aleo ny kely salosana toanay ny felany any. Zany moa izy io. Zany akory tsy midika fa hoe mandana miny mandika ny tanjony piompy fa kosa misoroka mba tsy ho ararotin'ireo mahay mamitaka ny fahalemena. Fahalemena? Moa ve tsy hanafana an'izany fahalemena zany Madame Vero nantony nanasiana avana amin'ny fiangonana? Azafady aloha mefa ataotsy ny ambama akory ianao nilaza hoe fahalemena. Ka tsy le fahalemena ao an-tsainao anie ny tiako ambara fa ny fahalemem-panahy e. Lazaiko mazava aminao fa tsy natao hitoeran'ny olona malemy fanahy mihitsy io fiangonana io raha izay no mahalaza azy. Tsy azoko. Fa inona no mahatonga anao miteny azy zany e? Tiako ny mampafantatra anao sy mampiomana anao dia n'izao pastera. Fa resaka mosaviny nahafaty an'ny mpitandrina teo alohanao. Zany? Mbola ho hitanao koa fa saika ny ankabeazan'ny olona mivavaka ao dia mbola mifikitra sy mankamamy ny resaka fanompotsy avokoa. Tsy hoe sanatria akory mitsara pastera fa zany indrindra ny tsy dia aroaroko amin'ny zareo raha vao resaka hoe ara-panahy no resahana. Tena mbola vahiny moa ka tsy dia mbola voatsikaritra loatra ireo voalazanao ireo. Saingy tokony hipetrako modely kosa nefa ianao amin'izany tranga misy zany e. Ataon'olona ahoana moa ny alala raha tsy misy mipetraka ho fahazavana hampianatra azy ireo e. Ka vahiny toanao koa no nahatongavako teto Ambomepanga pastera. Ary efa niezaka mafy ny taizan'ny olona sy nampianatra azy ireo ny tokony atao ankoatra ny fampianarana ataoko any an-tsekoly. Saingy niraisiny zareo fahavalo tena hoe niraisiny fahavalo raha vao manohitoina ny finoana efa niainany teo aloha. Dia mba hamitranako ny fihavanana sy mba hitandroko ny aiko dia naleoko mangina
aleo kokoa mba tsy de miresaka tsony fa aleo samy masina taniny. Misy zavatra tsy de mazava amiko loatra aloha hatreto sa zany mihitsy angamba no nahatonga ny anaran'ity tanàna ty hoe mbo mipanga. Fampipanga sy mifanenjika mpitoerana eto moa zany mimponinako. Na izany na tsy zany tsy masakana ny tanjona tiako hotratrarina ty zany Commissaire Rasata mandrainao tompoko. Ahoana tsara voaray fa aniraka ny ekipa koa zao hijery fotony zava-misy fa ty olona manaraka indray ty misy milaza iny akitsikitsika ity. Miosondra tanteraka hono ny vatan'le olona raha ny filazany teo aleoloha iantsony dralahy hoe ndeha hampandrehandrasa azy io fa mila azy mpitsaboko manko zany mba izany zava-misy sy ny mety nahatonga ny losa. Allo zao de zao nareo rolahy de makeny akitsitsika fa misy faty olona hita iny. Ataovy tsara ny fanadihadiana de manantena aloha ranom-baovao avy aminareo rehefa amin'ny fiverenanareo aty ampiasana. Tapitra. Allo Rasazy, mila makeny akitsikitsika ianao zao fa misy fatin'olona taza ny fokon'olona hony eny. Efa laseny ny ekipako fa ianao sisa andrasana ka. Tapitra. Mantatro am'izay zao ny marina fa tena maty ny reniko. Fa iza ny namono azy. Ay sisy fahoveloniko. Tompo raha mba mety aminao de sory aho zao kapoka mangidy zao re. Kanefa ny anao no atao fa tsy nia. Iza misa namonao mamanay. Iza wa iza fa izara vao mahafaloany zany olo zany iza wa aza manao azy makararo mifoko eo sa mila délivrance zay vao iteny. Dazo ngalaka baibolary iza koa ary ty adala fofa mifazavaza sy miretirety eraky ny tseny ty ary androa mihitsy efa nahita azy ty nefa ne de bikan'olona ambony sy tsy oroninenina mihitsy raha zao fitafiny sy endriny sao tena adala tokoa ve sa mody mitapy dray marina to ty manantona ty le adala marina aza hitako ka isandreny adala-pamon'olo reny ty ka tsy zay voaloza matavatra marina. Kiala Rasazy kely mba voay kely hoe ny reniko fa nafeninao anatiny io kitapinao io tsy misy azy zany re aty amiko leo ary fa toriko filazantsara ianao de am'izay tsy mandainga atsony sa hoe melahy ianao andehanako fa etsoko polisy eo ianao ontsoko zangany namomonao mamanay ary mety tsy tena reny adala be reny akampo ty fa tratra ny ary raha tsaina be loatra na le atao hoe stress mety hoe vao maty vao aingana angamba amin'ny mamany ataony ambetsin-dresaka de zay ny antony. Iary vavatsika madama ao ary tompo itorony teninao ty adalanao ty mba hampamenatra an'ireo endry ka ome fo mangoraka izy ireo ka moka ny reniko avy hatrany raha vatany vao mareny teninao. Amen. Tena adala vava mihitsy ty ka mahay mivavaka sy manana tena mifony zava-dalina ihany izy na de hita aza hoe tsy mitombina zay ambarana. Za koa ty de tanteraka amin'ny hoe famaly amin'ny adala eto fotsiny ka aleo andeha de nizy mbola somokotra mamadibadika ny baiboly eny an-tanany iny ary mbola vaovao be mihitsy anky izany baiboliny zany so de mba olon-dratsy manao mody adala ary ty aleo andeha ka. Madame tolasy ianao
taraiky anaty kitaponao any ane ho any reniko tsy maintsy dadiaviko sy vongariko hatrany an-tranonao any ianao tsy avelako raha tsy mandray ny filazantsara anay sy mama azafady indrindra raha matora sazy fa tsy maintsy manao mifanadihadiana aminao satria raha ny loha ranom-bovaovao ray dia vehivavy ho avy niteraka teny amin'ny toeram-pitsaboana ao nisy namono teny an-tampona kitsikitsika iny hono a inona ny fanamariana tsikaritra ao raha nyzany razana ianao tranga somary hafahafa ihany no hita teny andre matoko komisera tsy tokony fanambaran'izy ireo lahinao ihany ve mifanadihadiana teny sy ny zavatra mety ho hitany momba le diandrangotra ve diandrangotra 10 teo amin'ny fanitsiny fony zay vao marina fa lasa lalina ka nahazo mila fony avika na afaty azy avy hatrany ireo rehetra voalazanao ireo no zavan'seho teny tompoko ary tsy misy laingy akory izany fa zava-marina tsy hitako izay ambarako ohatran'izay tsy nilaza kosa ny aho hoe laingy ireo rasazy fa ny tena tiako anontaniana dia ity nisy olana angany fifandraisanareo nandritra ny fotoana niterahan'ilay vehivavy maty teny amin'ny toeram-pitsaboana ndraiky etanao fotoana firiana ihany koa no nijanonany teny to miahiahanay mpitsabo olon-dratsy anie izy amin'ny fanontanianao izany komisery tsoroko aminao anefa fa natao hitsabo izahay fa sanatria akory rasazy a le fanontaniako teo aloha valiana fa aza manadio tena sady ianao hoe no hoe mempanganareo mpitsabo fanadiadiany ty atao ty ka na dia ny tenanay samy mpitandro filaminana aza dia tsy afaka ny fampatoky mihitsy amin'ny tranga toy izao noho izany tsy maintsy mametraka amin'ny fanahina amin'ny olon-drehetra izay izao ka tsy hitako tsony anie komisera izay akoatran'izay ny fifandraisako amin'ny marary rehetra eto amin'ny toeram-pitsaboana dia tsy asiako tombo sy aly izany fa samy raisiko ampitiavana avokoa ny olona rehetra iza moa ny mahalalana sy mahary malaindaina fandovola ohatra ny tsy salama sy ireo mila vonjy dia vononay amin'ny fomba feno abibiana izay tsy mahalovola mba sanatra avo kosa komisera fa sota fa ohatra ny eritreritra ao ny eritreritra mbola ato tsara fa ny anao no mivoaka lavitra loatra rasazy a so dia nisy fifandraisana tsy teny lamina loatra ho ato aminao teo aminareo sy ireo fianakavian'ny mpiteraka enona tsy nivaly teny andrasako amin'izay nge ka efa namaly anao kosa teo andre matoko komisera fa tsy misy olana ary tsy hisy olan'izany o raha ny amin'izany no anontanianao bon vo raha hita aholy aloha izay voalazy izay to lasa tsy mifakahazo eto koa ny resaka ka aleo amin'ny fotoana manaraka toizana ianao raha tompitsabo ekina ny aimbahoaka ka lana lofon'izao ny asanao dia mampiatsanao ihany ary rehefa misy ny ilananao izay izany komisera angatadalana amin'izay angamba aloha efa natao any rehetra ny lalana rasazy tsy mila angatahany izany fa efa samy tompony ndeza tsy izy ary mandra-piona komisera ramse kelinaty matsy naona nareo nahoana dia avay mamanay fa voasoratra hoe zay manafina ny fahotany nge tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy kosa no azo ny famindrapo sady vendramisefa tsy haiko azany bolana valo ambiroapolo andiny fatelam-bifolo nazao marina mialy anao rotovolahy fa tsy zakely ny any aninao eo sady nysoratra masina koa aza ivazivaziny se toy izany fa tsy mety andray kosa ka mamanay aneka tsy nanaovany zalahy vazivazy fa tonga dia volony avetrany nefa nafenao anaty baibolinao ao izy fa ny anany ety jereo jereo fa tsisy ato jerena avy se aiko ka tovolahy tsy salama saina tsara ty miresaka amiko tiako nefa dia ahoana no nahaizany tsy anjeren'ilay voasoratra tao amin'ny oabolana toko fa 7-8 teo ainy tsy misy tiso izy koa jereny ivelany to mba olona mihaja ihany sady na le baiboliny azany mahagaga fa mbola vaovao be tena adala ary vetisa mody adaly varinandray dadapasy iraka aloha ny anarako iraka fa ao ane dieto amin'ity tananao mihitsy no hitako ny fatin'ny mamako ahoana koa ry ny nalalany pasty raha misy ora ianao ry le adala ty fa za mitangozina ny tanako eo
sady pastera koa fa tsy vingavingainao amin'izany datapasy zany. Pastera? Pastera ono da pastera mahampimebe dia aiza zany pastrisinao leo andefa tanteraka koa ty le hoe mifamaly amin'le dalako mahatany fotoana tsy misy antony eto nefa dia mahatalanjona mihitsy le fahaizany soratra masina mety efa ponina ela teto ambony apanga koa angamba izy matoa mahalala hoe pastera le mamonjy fotiana fa zany koa ve dia ampiasa saina eto fa misy inona ary ny tsy misy tamingana mpianatra miverina ato an-dakilasy na ray ary nefa dia efa tokony ho 10 minitra izay no niverenana ao aorian'ny fakana rivotra tsy azoko koa hoe inona ny nahazo any io ela ihany na ampianarako teto fa tsy mbola tratran'izany hoe restory teto ambony latabatra teto namaky boky sy nanomana lesona ataony riva dia navezatra be ny odomazoko dia izay ny tsaroko farany dia izao avotaitra tena loza koa zany aza hitako ka natazana natory ny mpianatra dia lasa namonjy fodiana daholo rekako aza hitako ane zany aleo aloha andeha hijery ihany hoe aiza ny ankizy aleo mihitsy hijeriny zava-misy ihany ka trany hafahafa izy zany tsy mahita ankizy mihitsy aiza ary andraso aloha ozy ary iny ty pitidra mitate eto ambozaka ity Andriamanitro to misy atrery andraso hijerena oy ary miamatetika be izy zany andraso androso ihany hoe ohatray marina inona re ty hitako ty rery tompony ambony ao feno ny bozaka manerana ny tokotany andrekaka io ny vody tany aty atsimo sekoly feno raha inona zany ny ao amboniny ao to lasa matahotra be koa zany mahita le izy andreka io dia hojereko feza tsy aleo rankajerena dia ho hita eo fa inona marina ny tena zavanyso maîtresse Vero ka io mpianatra efa mahatsimiosindra io ny tazako dia so za tonga dia niantso anao io avy hatrany tatany ray zany fa ny tsy azoko ane madame Vero dia nahoany ianao no niandry ny ankizy efa tsy nisy miverina tao an-dakilasy vao nygropaka sady zay indray efa minitra maromaro ao tiorina hitanao komisera restory tanteraka tao anatin'ny fakana rivotra tena mbola tsy mpanao an'izany mihitsy fa asa mihitsy ny nahazo anaty amin'ity an'io ity toy ireny hoe nomena fanafody fampatoriana ireny ny tenako raha tombatomba ankoatr'izay ny filazako azy nefa dia tsaroko tsara fa tsy nisy nanindro na hoe nisy namahana fanafody tsy nisy nanao an'izany mihitsy atao am-pianarana sarotra inona le zavatra lasainao so dia mba ninina tory mihitsy kosa ianao dia efa vita fanarana tamin'ireo olon-dratsy fa ao anatin'ny fakandrivotra no atao mission mba moramiray kosa aloha andre matoko am'serajaina ny zavatra tenenao fa natao hitady marina ianao fa tsy sanatria akory ka hiampangany marina anjary ho mpanao meloka na inona filazanao azy na inona madame Vero dia tsy maintsy ametrahako ny ahihahako ianao von'olona feno abibiny ity sady ahitana ilay diandrangotra 10 miletika manandry fonifony izaro ianao no ambadika izao votandro ny filaminana nareo tompoko ka natao nokatra sy amelatra ny fanadiadiana amiko dia tsy misy azoko ambara firy fa dia ontsa loatra ny foko mijery ity tovavy kely ity tsy manatsiny voasopatra tsy iana itsony ankizy isan'ny tena mahay sady mba rereko any ankizy maty io komisery tsy havita inona akory ny ranomasonao madame Vero tsara io aleo iantso ny ekipa sy ny fianakaviana hanangona ny fanadiadiana sy aka ny razana fa mandeha fotoana ohatra ary inona koa ary tsy mampitangorona ny olona etsy amin'ny tany malalaka akaiky ny fiolalan-dalany letsy andraso hoe somary mody hiakatra eto amin'ity eza tany itsoroko ity Andriamanitro
fa tsy le adalala nyresaka tamiko nray mandeha ry ve ty menimenina sy mampidanaka ny olona ity tena izy io fa tsy mamitaka ny maso ka andraso hoe ary milanja baiboly ndray izy zany dia toy ireny toriteny akalamany zany reny nefa tsy ry ty vetsiny eny hita taratra foana aloha le tsy fahabitsainy dia reto vahoaka koa amin'izany dia tsy miseritreritra fa dia mandany fotoana sy mitanaka io kanefa taomina iany toriteny any am-piangonana mahafosy zara raha misy atsasako ireo fotsiny tonga mivavaka so maintsy andraisana fanapahan-kevitra io tovolahy io fa atao manadala saim-bahoaka nefa tsy vatam-piviana hoe vezana avitaiza araka ny filazan'ny olona le olona mihitsy koa moa ny mora ribiribeny fiara-pitady-bokatra mandalo isan'andro aza moa mbola mampiazakazaka sy mampitangorona ny olona tiako mbola tena lavitra mifandrotrony pastera ay variana be ny ianao zany fa inona zany hoe karanao ambony ao sa tamvery koa tena manaitra fa avitaiza moa zany ianao ty fangatsy mampianatra an'io ka tsy maharaka vaovao mihitsy ny pastera zany tsy maharaka vaovao angamo tsy fantatrao fa anio anie ny alevina le mpianatra nisy namono teny amin'ny faritry ny sekoly afaka maly tokoa moa marina zany fa le izy koa ne tsy mba nampilaza koa ireo fianakaviana mba asiana fotoa mavaka maro mihitsy no le tiny tsy mba liana amin'izany resaka fivavahana zany efa miresaka n'izany ianao pastera onao mpiara-miasa aminao ve zany io tovolakondrakondrana hitagorona ny olona mba sanatria avy kosa madamy very fa iza koa ny ara-iasa amin'izay adala mananoboatra rehetra zao fa tena vainy aty mihitsy araka ny filazan'ny olona tokoa ve aloha izy io za aloha androany mihitsy vao natazana azy io nandalo teo mihitsy manko lalako teo fa kondrakondrana izy fa tena mahagaga mahay mamofo ny teny soratra masina be zany izy io tena variana kely teo mihitsy teo fa tena tsy afenako aloha tsy ny adala marina ny adala ozy le fitenenany azafady fa ohatrany mahitsy be madamy very fa gaga aminareo ity mihitsy ny olo-kendro manolo tena hitondra teny somafaly tsy rarahina fa ny olona adala mizara zay saim-patany fotsiny mahaliana anareo tena tsy azoko mihitsy sady iza zao ny mahalalana reny olona vahiny tsy fatam-piviana reny ihany nambadiko zao von'olona matsiravina ety zero zao ohatrany misy marina tokoa aloha zany zavatra ambarany pastera zany so dia mba olona mandribiriby sy manao zay izy tonan'olona fotsiny azy io dia avy eo aza hitako azafady manelingelanao ato anatin'ny ora fiasanako amin'ny siarasata manahoana aloha ianao dia ny fahasoavan'ny tompo aminao amenina sy mola izy salama aloha pastera fa zay antondianao lazaina fa tsy any am-piangonana akory sika zao ka fanonona fahasoavany naizanaiza iantsonareo ny anarako ny tompo dia eo nanao ataonako anareo tsy voatery ho any am-piangonana eny eny komisera le fivavahany nga pastera natan tsy andandrora amin'izany kosa angamba fa inoko no antopahatongavanao eto amiko fa resaka hafa sa tsy zany tena marina tokoa zany ka zao ary efa mba narahanareo maso akaiky ve momba le tovolava iny manao mody dala sa tsy fantatra tsony iny angatsy hoe mitory teny o ny le daly zany zay indrindra za aloha mbola tsy nahita fa reko fotsiny hoe tena mahay mandaha teny soratra masiny le daly na dia mitapitapy azy tsy any amin'ny fahaizany na ny tsy fahaizany komisera ny tiako atongavana fa ny mahakasika an'ity tranga von'olona ety serotia mila mailitsika poniny ety fa sao dia anaovany sinema ety fotsiny dia variana horipaka mianakaveto vao ikoropaka fa inona ny tena problemanao aminy le fidingin'ny rambony ray tsy dia aoko fa le ena laniny mihitsy ny mandreraka ay matahotra ho tapaka sotro finanana angahndre matompo tandrina ajaina komisera so adininao ary fa anao ny tilikambo fiangonana etsika zao za ny rehetra zany tsy maintsy mila vola tsy ho vita mihitsy io raha ho variana anaraka ny sarymetsika ataony ny adala eny ny olona fa tsy vavaka ny am-piangonana sy mba noana ny asa fanamboarana nen'le akizy hoe inona kino idirako mitilikambo-nareo nareo no manao azy fa tsy isika izany pastera fa aleo azavatsara aloha ny resaka fa ny amin'le ayahinao no afaka hijabahanay aleo fa naramaso akatry ny mahakasika an'izany adala masiny zany manomboka eto so tokoa tonga amin'le teninao teo hoe ripaketo tsika menaka vo sanatria any zany zay mihitsy fa mbola misy resaka fanaovana asa soa zay koa komisera asa raha mba mahazoto ny anoanay ianao ndaso aloha fa misy miantso oy komisera rasata amandrainao ina tsara aiza ndray zany
Oile ty andraso fa ho avy aho zao fa misy ina komisera fatim-behivavy indray hoy ny eny ampahandrango zao e sady misy an'le dia andrangotra indray aloha ho eny fa amanaraka manolo resaka teo pastera ay tsy alova aloha tsika hivavaka mba tsy andehananao amin'ny herin'ny tenanao e so de ferinao fa baolina atao eny ambony kianja zany asanay ka anam-potoana amin'izany e komisera io mana malaky io zao de andeha so hoe mandrokanao akory pastera fa ty olona tika tsy azo asiana andrasandraso andao ary fa hivoaka iaraka aminao koa arina koa ary natapatory asahady sa ve fa marena sahady ny andro sahady kosa ve amin'ny firy zao andriamanitro vo amin'ny raika ambe folo sasany alina ka izao fa ina koa ary nahazo any efa tsy mpanao an'izao mihitsy arina koa zany zavatra midoboka be any ivelany izany toy ireny hoe olona na zavatra ny anjera mafy ireny sa ve sanatria dia ho nisy nitsambikina ny tambo mamefy ny tranoko ndrekako do lasa matahotra be koa azany marina arina indray zany zavatra reko izany re to misy mandrangotra mafy zany rindriny zany dia manodidina ny trano fa inona re zany biby sa olona to lasa misy fofona manepitra be koa zany andrekako fa maninona ry dia atory tampoka be teo koa fa maninona ry mavesatra be ny otomasoko maharaina sahady ny andro marina arina koa no ataoko eto amin'ny tany eto tety ve zany any natory fa tsaroko nisy trangan-javatra hafafany seho alina fa tsy aro sy veroka mihitsy hoe inona ary aloaloha hiala eto amin'ny tany eto faingana fa tena teto azy zany nitratra n'ilay fofona fahafiny dia tsy tafakatra teny ambony fandriana tsony rehefa sakitsikilo ilay zavatra nandrangotra ny rindrina dia teto aho zany to lasa mampitebiteby koa zany ka aloaloha miomana malaky dia amonjy ny sekoly fa hay efa kely sisa dia tonga ny ora fidirana tara marina zay vita ny fiomanako tena tsy misy fotoana isakafoanana tsony marina za raha afaka ny dio sy ny solakanjo aingana aleo amin'izay mivoaka dia aleo jerena ilay rangotra be tamin'ny rindrina aliny ka madame madame kely ianao nitondra natolo teto zany aterako marina ilay adalalahy ty zany nanakorotana ny fiainako alina dia tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ianao madama mody fantatrao anga fa zay ataonao aminay madinika ohatran'izao dia ataonao aminy koa ianao ilay mibata sy nanipy ana sa hovonoanareo ohatran'ireny kokoa ankosa sotsirany tsy misy zavatra haiko zay tenenao fa andany ianao mivoaka any mivavahady any so dia tsoko polisy ao ainganao atsy ady eo valiko ianao e ary ampiseako zavatra mahagaga sary patarina zay mbola tsy fantatrao any ianao e tsy alao amin'ny madama izy no atsona hehe tena mitapy ty ka tamin'ny fomba hoana ary ny nahaizany ty tovolahy ty an'izany teny soratra masina rehetra izany dia inona no ataoko izy ty mitongizina be eto jere ty poziny ohatra ny reny hoe matory eo ambony kanape reny ny poziny nefa mitsilalay eto amin'ny tokoana mbaravarako eto aleo ary nga andeha so tara eto ka dia iantso an'ny komisera analanito aleo efa hitsambikinako mafy andikanako an'ity dia lasa ka so dia hivadika eto ty
azafady indrindra komisera mba vonjeo afa tena ny anjehan'le adalalahy eto tanàna iny sepotra marina tena mino afa iny mihitsy ny olon-dratsy ambadika ty dian-drangotro ty komisera izany matamy very sy rasazy mialy ary zany ninoko teny voateo mihitsy matamy very ny antso afa ao anaty tambony eo le adala zay lasainy fa nanakorotana azy alina sady nametaka dian-drangotro eraky ny rindrina eto ndray ty rasazy sepotra sy milaza fa nienjehan'le adala fa misy adala firy zany eto no samy ahavitan'ireo tranga roa samy hafa reo fa renao avy e komisera sa modinao tseno aleo rangamody sokirina aloha fa hono a rasazy ovina de taiza ianao no nenjehany voso za mitsoka maka tio komisera za andeha amonjy asy iny de adala iza rena nenzika anao fa le mpamina ny sandoka amirenireny eraky ny tanàna iny fa misy adala koatra niny aiza ndray ra re komisera iza no mahitana ny ray aminareo roa vaviko no adala vaovao manampy azy ahoana ozy ianao komisera ka zay mihitsy koa le mandreraka amin'le tsy mahampiampy azy za aloha komisera de manamafy mihitsy fa olon-dratsy io adala io fa mahay milalao sarymetsika loatra ka saron'izany ny masony vahoaka mbola anaty fanadiadiana mihitsy tsika zao rasazy marina hoe mety ho fanahina ihany ianao fa tsy voatero marina tsy hitako hoe ahoana na ahoana kory ane zany ny fanapaha-kevitra raisinao na de izy manenjika olona amin'ny tsisy antony io azy zany izy ary hoe adalako tsy hitako anie izy azoko atao amin'izany normal izy raha manenjika olona rehefa mihetsika ny adalany raha ny momba ny areto-tsaina koa tsy tokony hoe nareo mpitsabo ary ve no alala zay tokony atao amin'izany to zavondray zany tiany tsy ahita rariny aminao etiko aleo koa andeha amonjy ny asako fa tolany andro fotsiny ananantona angiampitandro filaminana tsy mivaky loha amin'ny aimbahoaka akory ary to tezitra angaza ato izy sofa mbola maraina de aza tao tratra masoandro miletika amin'ny fahasosoranao rasazy mahatsiravina lasa afatsy manahoana ary zay le adala be iny efa mba nalandro komisera tao anaty tamboako tao ve izao zay iny ariva ny andro de tao ferinayny zany ana de oty aza no ny zava-mitranga alina amin'izay mbola miampy ny fisino adala be io de tena tsy izy tokoa fiarina nisy an'le dian-drangotra teo amin'ny rindrina reny sa izy ihany fa tena olon-dratsy fetsy be de mody mitapy fotsiny iny fa tsy rasazy koa ve rita azako manangasanga ny akatra fitao amin'ny fiakarany ry tena rasazy tokoa iny satria ary iny ny zavatra nasitriny aingana ny paosiny vao natazana izy de nasitra am'le izy sa zavatra sarapady na sekre kosa ngamba de tsy tiana ho hitako aleo andrasana de mba misy namana mody ka vera manahoana kia mandeha kinareo fa mila tsotratra mihitsy ka salama ki mialy efa manangasanga manatona any angamba kile mpamon'olona tsy fatapivininy fa enjana ny zavatra nitranga alana fa nisy tranga inona ki to mampatahotra koa ny filazandry azoko ozy izy ndry tsy lozy fa lozy inona tapatory tamiraika ambe folo sasany alina teo eo tsy haiko aloha hoe tena tapatory voajanahary ve sa nisy nanapaka mihitsy ny toromasiko fa voataitra ozy indry de naheno zavatra nidoboka mafy be tao alatrano tao afaka 10 minitra tao arinan'izay de naheno feo hafahafa sy fofona manepotra be zay de niala teo ampandriny andrekakeo so de mba mitantarangano amiko koa ary ndry ty de lolo sa matontolo izy ka zavatra efa saika niatra manaina ve ki de ivazivaziko amindry za aloha tsy mino hoe matontolo izy satria ahoana ki satria reko fa nisy zavatra mafy nandrangotra tamin'ny rindrina tao arinan'le fofona nanepotra be zay mino fa olombelona le izy afaka manamarina andry fa tena mbola hitako manodidina ny rindrina le dian-drangotra tamin'ny maraina teo mbola nijery ale izy tena loza ki fa tiany tena loza fa mbola misy inona koa ki zany voaka ny trano andeha amonjy ny asa koa inozy izy indry taitra mafy ara namoa varavarana fa io le adalala mitorotoro tena eraky ny lalana iny iny mivalapatra eo tokoana koa tena saika nyjanona fitepony foko ka inona indray moa zany fa tsy mazava be hoe izy le mampiororo indray amin'ny alina ka izy koa ary anie kilazainy fa tsisy fatany akory ny hoe iza no nitondra azy teo de sady kakabe izy nanontany hoe ianao angano ny lanjana aketo ka adala ve moa ki alalan'izay ataony tsy fantatra tsony koa ny nakarazana afetsena daholo zany na efa paikady fanaony mihitsy tena tsy haiko kia de ino hoe olon-dratsy io adala io nefa milafiny iray ohatrany hoe olo marina ihany izy
ny endry zany be indrindrako dia ahoana ny nataondrika ina moa fa dia nasaiko ny ala teo izy kia fa dia nidongizina be sy ny ala teo mihitsy farany dia nitsambikina dia nidikaiko izy dia lasa ny azakazaka mafy so anenjika ny andry ihany aka nefa tsy nietsika teo akory izy ny farahiriko dia niantso any komisera kaza zay na mbola tratra ny taona tsy oe tena pastera kety miantso aty tsy maintsy makany azy zao fa mety misy asa am-piangonana ilana vola indray zany angambako raha koa ny aty birao am-piangonana ity zay fa lasa aloha fa velomidry eny aza kia misaotra ihany aloha nanala fanginana raha marina ny anareo rasazika andro efa mifiry arivo zao ve dia mbola misy asa am-piangonana atao ihany amin'izay tsy mba matahotahotra mihitsy kala hoe mbola handeha eny amin'ny tripastera amin'izao andro zao sa hoe za mihitsy nefa sary tahotra aloha efa ngianina ny ty sao tratra maizina ty koa zaka fa aiza zany fa iza moa dia ho aiza dre fa manenina koa ary no mifatotra be ato amin'ity efitrano mihitsy sy maizina tsy fakahitany ity tena tsy misy zavatra tsaroko mihitsy nanjoaka andraso hoe mama maty nisy namono zay vao tsaroko fa nisy nandevina dia andrangotra dimy ny fony andehanao tafika masina izay tamin'izay no tangany zavatra hafahafa toa hoe olona telo ny sarotava mainty be misy feo somarina nakoako ny teny hoe vehivavy ihany no ilaitsika dia mama nisy nanoro tamin'ilay karazana tehana misy vakana sy lakiro antsongoloka dia dia nitsondro amin'ireo olon'ireo avy hatrany tamin'ilay zava-maranitra ny fony dia izay vatany vaovaotondro izy dia tsy nahiatsika tsonona nandositra daholo ireo ekipa niaraka taminay za kosa nika mafy sady andeha nohatra n'ireo olon-dratsy no nisy mively mafy ny atoko dia izay hatreo nitsaroko dia ahoana ny toy any avy eo raha iza ary nanenina ny tsy nisy zavatra tsaroko tsony zany taraboka mafy sy mbola nanompo maso kely farany vatany mamanosondrasy isa tepoka farany nametra ny fitaditiako dia zay dia iza ary zany no nitondra ho ato amin'ity efitra tsy misy afa-tsy varavarana ray vibe ity rehefa manenina koa ary any midiny ato azoko antoko aloha fa olon-dratsy le nitondra fa le antony mihitsy tsy mazava amiko fa manenina koa moa zany ny atoko no misy raha efa somary mainy zany nisy ny vely zany ny lohako raha ny fahazoko azy tena mangatsika be koa ato zany sady tsy misy lamba raha koa fa atoko ary moa zara raha misy jirokely mitsolopolopy manazava eoko sady tsy misy rivotra mba mivezivezy mihitsy fa tena mihiboka mila tsy avy miaina mihitsy mahatsiaronao namafy koa zany zao andro zao koa moa tsy misy amantarana azy hoe alina sa maraina sa atoandro efa iza koa moa no antenaina nomesaka avy eo mino aho fa olon-dratsy efa vonina any amono matoa manisy atoka tsy tsetra akory Andriamanitro nahoana reny dia mahafoy ahy ianao nanota ve aka tsy nifona sa disoka tsy nivalo taminao raha mety ianao dia sotony ary avoto falatsaka anaty lavaka mankitsokitsoka amen mandrosoa ary mipetrapetrahanao maîtresse Vero misaotra toka ary iny ty mampangofotra be anao ohatran' io tranga tsy fahita sy mahatsiravina be toy ireny ve komisera dia tokony mbola ampitony ahy ihany tsy fahita tokoa aloha na zay ara dia gaga hoe ay ve ny olona everinao mpanabe sy le moditsotra sy malefaka mavita zavatra tseritriretina mba hazavao andriamanto komisera fa maizina amiko ilay hevitry ny teninao fa tsy ny tantara nisy alina ve ny tokony hanazava aminao avy hatrany misotry ny tantara maîtresse Vero nahitana fatim-behivavy teo atokotaninao ary nahitana le dia andrangotra dimy indray ny fanitsiny ny fony mbola nisy raha ihany koa
mijinika avy tao an-dala tsara na keo amin'le faty. Mazava ho azy zany fa novonoanao le olona ka navelanao teo tokonana. Asa hoe mety nisy saika nahatratranao angamba ny antony na tsy haiko a. Hita porofo mazava zany fa ianao no ambadika izao vonon'olona le tsero zao hoe mahay ianao ka. Hainao le modijoko nefa mijorika. To milaza olo meloka ane ianao zany komisera e. Tsoroko aminao nefa fa tsy nisy zavatra fantatra akory aza raha nahakasika ny vonana tsiraviny iny. Raha hoe sanatriza tokoa ve na vita indray dia mbola hikoropaka ihantso anao vao maraina ihany koa tsy tony tena ohatran'ny lolo fotsy. Maîtresse Vero tsy vao ianao rery akory n'olon-dratsy hitako sy efa nanaovako fanadihadiana. Paikady efa fahitako matetika le mody hoe miantso polisy. Amin'izay izay tsy hanana fanahinana dia kely kory aza hoe olon-dratsy le niantso. Tsy mba sahan-datsatra malagasy iray raha amiko zany komisera. Fa vahiny daholo ireo olona rehetra matinao reo e. Masterasirasazy. Ay tonga nareo. Mbola mahasamy ziriziry sy miozona ndray ge kialaty fa tsy misy fatany akorony reny. Ahoana moa ny inotsika an'izany? Tena tsy napoziko mihitsy akiry Vero hoe aindry ile namako sy nitokisako hatramin'izay kay olon-dratsy. Efa milaza aminareo fa tsy misy fantatro reny tranga misy re. Ary vahoaka inona koa moa zany tapatapabe ao felan'izao. Ny havan'ireo rehetra matinao no fa mikasanao fitsarana-bahoaka ka. Zany indrindra ny anton'izao miazakazarana ka ty zao mba hitady sefitra an'izay tokony atao. Soa aloha fa mbola manonteny amin'ny zareo pastera ary Vero dia mba milamindamina ihany ry zareo ao fa raha ny atezera amin'ny fokon'olona efa lasa laveny ndry ohatran'izay. Ka na inona filazanareo dia tsy olon-dratsy zany aho sady aleo koa hiatrika izany fahatezeram-bahoaka izany. Raha izay ny andrasany ao anefa le tompo ambony ao izay avy fipetraka ka iva fijery malala izay olo marina sy mimpanao mera. Ary tsangana andeha ho azy zato izy sokina anatona fo. Ka moa tsy efa zany ve ny andrandranareo fatratra ny ahitany mpamon'olona sy eo ambadika lady an-drakotra. Efa mahita olona no endrikendry anareo zao ka aleo ny vao endrikendrika izaka ny elo ka tsy natao. Tsy misangy aminao ny vahoaka ho ivelany ary maîtresse Vero ary maninona moa mba hisoroana ny loza mety hitranga raha omena ny afatry ny apôstôly sy le hirazamana dia misy komisera dia avela mba handray fahaizay sy ho afameloka amin'ny fanahany. Ka alay va ry baiboly sy ny firana dia zaterao ny adidinao ry ampitandrina. Donga soatanindrazana ihany aty marina. Tena efa tsy androko mihitsy izao fotoana fiverenako izao mba hiaonaka am-pifaliana amin'ny vady aman-janako. Faly ery izao ry zareo mahita an'ireto voandalana be dia be nentiko reto. Telo taona mahery kely tokoa moa izany nanatanterahako iraka sy nampandry tany roa an-dako. Ady ary tena ady fa tsy mba sarinady aloha no natrehana tany. Tena isaorana ny tompo fanalamina somatsara ihany na dia vitsy aza sisa velona noho ny ady. Isan'ny solo tena Madagasikara ary nomena fakasitrahana manokana amin'ny fahendreko teo ampanalaterahana ny asa rehetra nataoko. Tsy adiniko mihitsy ny teny lehibe ny tafika iray izay hoe tena endrinareo malagasy sady tia fihavanana fa tsy tonga dia mba mandripaka izay be saina sy tsy manara-dalàna fa mamihitra mpihavanana hatrany sy miezaka mandamina. Efa niasa koa ve moa no nandaozana ny ankonana dia mbola anaonao akambo ihany e. Tena avy any amin'ny ministera ty antso ty zany. Hoy kolonely Fiandry, mainonao tompoko. Zao ve? Mbola vao ety an-dalana tsy nahita vady aman-janako akory any tompoko. Fa misy inona no hoe tsy maintsy e. Eny ary fa dia anodina fiara zany zao dia ho any amin'ny braonao e. Ok. Misy vaovao maika be tsy maintsy ampahalalaina aony alohan'ny fodiko. Vaovao tsara sa vaovao ratsy? Mampitaitana koa zany ka. Leo fangianina ny didy dia any zany mahitaziko. Tena tsararony kosa zany zavatra vataniko aty zany. Mba efa faly sy mirany ariva ny saiko sady manomana voandalana mba eo ka fady aman-janako nefa dia indrisy. Tsy kosa. Tsy anaiko moramora an'izao kosa. Tsy maintsy hitako. Na dia mifaty vady aman-janako ary sisa.
mivadika aloha izany efa mazava fa maty nisy namono fa le zanako aiza zanako mbola velona ve sasana ty mananirina hoe fifaliana be mifantanina tatiny fa nohatra amin'izany indray zao ve mivalo ho fanompoko ny tanyrazany tsia nefa natao asa hiadika ny zava-misy akamila mijoro amin'ny mahampitandro filaminana sady olo finoana raha teo ka tsy tokony lofoka mitranga misy ohatr'izao angataka amin'ny ministera dia anaingy andeho any amin'ny fitoerana voalaza nandehanany mpanao tafika masina io tsy maintsy fongotra hatramin'ny farany izay olon-dratsy miseho azy misangolozy izany dia nanao namafy ahy izany sady mahatsiaro hoe reraka mafy izany fantako izany aiza re ty toerana misy aty otry tonyrehatra indray le jiro kely nefa efa elaela izay no maty foana io ary misy fikorarin'olona maromaro mamino izany ndreko mandeha any velany any izany izay fa ombaravaranao angamba mba toa miato izay eny fa misy manokatra le varavarana vibe ary misy olana tosoko ireo olon-dratsy ireo ny tsirara amin'ny tany io eny fa misy manatina dia iny fa maty indray le jiro matahotra zany ary to mamany vatorako ne izy zany olona monjy avy sa ahoana ary to lasa vetrany vaovaovaly vatorako dia no hitiana vetrany koa le varavarana vibe zany izy raha mba nyteny mihitsy dia namaty lasa marary amafy ny tanako sady nona be azany kay fa izy anao tompoka zafady indrindra mba afaka mamaly avy ka na olona zaikanao hatramin'ny lokona akanjoko aza moa tompoko inona moa no fantatrao amin'ity hevitra maizina be tsy fakahitany ity hoe ifandrehitra le jiro ary to le adalala ty sa fa adalala ahoana koa tsy azoko adalanao ahoana ny fitady diako ve ny tsy ao tsara sa tena le adala teny tanàna teny ty nefa tohatra ny salamasaina tsara indray izy zany raha zany firesana izany sa mbola moto mitapy ihany dia raha mbola adaly ty dia ahoana raha vinoany ty ato inona koa no nahatongavany ty ato afaka mba milaza amiko ny anaranao ve ianao dia mba aza vao koa le hoe adala fa tsy azoko maîtresse vero tena tsy nisy tsaronao tokoa ve tena efa salamasaina tsara kosa angaty so fa misy anao nampafantatra ny zavatra nitranga rehetra fanontaniana mbola tsy voavaloko hatramin'izao zany fa lo mahafantatra ny maîtresse vero aloha za kosa hiraka no anarako alohan'ny lazako izay zavatra fantatro aloha dia mahaliana hoe inona ny antony andinanao atoko raha veriko aminao izany fanontaniana izany satria tsika izao anie no miaraka midy ato masa zany miara-midy ato sika saingy ny ahy kosa mazava ny sangany seho fa ny anao ny tsy fantatro eny andraso aloha ary lazaiko anao no nahitako anao sy ny fiainanao tamin'izany raha tsy tsaronao mazava tsara amiko fa misotranao izao angamba ny farafianantsika riraka tsy hamenatra ireo olon-dratsy ireo mihitsy ny amona antsika aza mbola manary toko be ohatrany eo aloha ianao ry vero ianao moa mino an'Andriamanitra tena mino tokoa fa ahoana mino ve fa hainy atao ny zavatra rehetra raha toa mino ianao dia tazony izany fa hainy atao ny manafaka atsika ary to misy vy misokasoka izany any ry iraka ao amban'ilay varavarana io dia misy vilia anankiroa misy manasosy iny sakafo izany io dia ahoana hohanina ve sa zany efa tena efa nao namafy matahotra ihany any hinana azy ity ka efa samy hofaty andro izay dia aloha maty voky aloha hohanina fa raha misy pozina araka ny fisainanao ty dia mino koa fa tsy hampaninona antsika izany marina be izany andao ary hivavaka aloha dia sakafo hivavaka isika tompo saotranao ny amin'reto sakafo reto dia taio mba ho tonga nofo ho tonga hery tanjaka ho anay amen
Amen. Mahazo toary ianao. Za raha sika tsy mifatotra tsony. Mahazo tokoa ianao. Sotra. Dia inona izany no atao riraka rehefa avy eo? Iandro vasika eto sa hitady hevitra? Hitady hevitra nefa dia hevitra inona? Ao hoe riraka? Ary soratra inona daholo reto amin'ny feanao tarafin'ny jiro reto? Tena azafady aloha fa short ny anaovanao dia sendra tsy palotra ny masoko rehefa nikisaka ianao. Oay tokoa. Nga tsara kokory ireo e. Tao karazana nimero ana telefona izany dia fenao anarina amin'ny takosokosona. Taminao ilay tsy natsiaro saina izany mety nanoratsoratanao anazy ireo angamba. Mazava koa izany fa tsy hisy ho marina mihitsy ireo na dia iray aza. Ka namarina azy ireo, inona moa no azontsika atao ao? Raha moa misy telefonina akory anandramana azy? Misy an'ity montre kely sady telefony ity anie aty amiko e. Tsy tikaritry ireo olon-dratsy ireo dia afaka nandramana raha azo antoka hoe tena marina ireo. Efa mbivitra koa nefa ny sharge-n'ity ka tsy haritrela. Tsara kosa izany ka. So mba ho marina ihany fa aleo hoe tsapaina. Ho etatỳ aloha jereko tsara. Dada ve izao izany dia soratra amin'ny takosony ity. Aleo aloha tia no andramana. Zay kosa fa misonina ka. Allo dada. Ry, ary toa tapaka. Hoe, tena lany ty riraka. Nefa viazy no antoka efa dadanareo lela maly teo. Tena feo an dada ary velo le teo a. Hey. Enina moa izany fa dia tapaka teo aloha ny amin'iny. Loza koa izany. Ary misy olona manandrona izany fa avereny normal malaky aloha ny fihetsika so dia akody azy ireo hoe mitady hevitra ny ivansika. Marina tokoa izany. Andrasoary aloha iverina akisaka ery ahy. Dia mivavahatra any na dia any am-po azy ary vero a. Raha araka ny saritany nomena zany a dia eto mijanona ny fiara. Dia mbola misy ditongotra adiny 8 be izao. Izany hoe efa ho tapakandro rano ny andeha tongotra makivaky an'iny amin'ny foana sy loha sahy iny. Amin'ny firy moa izao amin'ny 12 toandro. Tena maizina izany vao tonga any raha izany ko. Eny e, efa nekena safidy moa izy ity dia tsy maintsy tratra ny tanjona. Ary aleo loha apetrako amin'ny tsy karazy akaikitsy ny fiara dia avy eo mandefa mbola lafitezaka ny dia atao izany ko. Zay, so kosa aloha fa mba tsy dia tena sarotiny zalahy sady vao nahita n'ilay karatra tena naiky nijanona amin'ny fiara sy ambina azy tsarako. Fa tena kôdikôdy be ny olona ty a. Aiky izany fa any akodaoda any. Ary aleo somary afanganina ny ty fa sady mbola lalana tsy fahita no aleno lavitra. Nisy lalana tonga any akaikikaiky any ozy ry zalahy teo fa vao heritaona tezany tapaka ny tetezanao dia tsy afaka liantsony any. Mba tanàna dezaka korangady izany ka. Aiza moa tsy anjakan'ny olon-dratsika. Nefa tena mbarany tao amin'ny ministera fa misy polisy vitsivitsy mipetraka hono aty. Tsy dia misy tanàna firy nefa treto ny tazako ka tokony voafen'ireo mpitandro filaminan'ireo na dia vitsy aza ry zalako. Tsy fantatra nefa izay tanàna ny alohany ka. Aza manafa na maty aty azy ianao ry vonivadiko dia tsy maintsy hitako ary faizoko izay nahafaty anao. Ary raha mbola velona ianao somatsara kosa ery hiraka dia tsy maintsy hitako naizanaiza misy an'izay. Mba mandroso tsara iny ve ny fijerinao an'le fikambanantsika mpanao asa soa io komisera? Mandroso tsara aloha e. Ay kosa. Maro ny olona mahita vokany tsara sady mba mahatsiaro maivamaivana miatrika amin'ny fahasahiranany e. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Fa na izany aza tokony hitomby ihany ny ason'ny fikambanana. Tokony hitomby koa ny ekipa miasa aminy. Mila manatrika ny fivoriam-betsika satria zava-dehibe tokoa no lazainao a. Fa makasika ny valala voatango any manana menaka ve any endasana azy sa tonga dia endasina manta amin'ny rano ihany? Milazan'izany tokoa ianao fa nisy olo tenan'ireo olobe titao tanàna ny laza fa ilain'ny fokon'olona nataterana ny dinapokon'olona efa nifanekena teo mason'ny mpitandro filaminana ny olon-dratsy namon'ny avandro zareo e. Inona izany fa nampakivitra raisina? Izany ve? Le vahoaka koa ngetsy azoko e. Efa azo ny olon-dratsy dia tokony olona fa ilamina amin'izay ny tanàna fa tsy mbola manasary-javatra ihany. Tsy feranao amin'izay mety ho foto-kevina ny fokon'olona komisera. Mila mahay manambitamby azy ireo fotsiny mba ilana amin'izany resaka fitsaram-bahoaka izany. Ka toloro bomance biscuit ny ankizy dia le foa ilalao any ivelany komisera. Tady dio fa any aminao anie ny vavabasy no mitodika e.
aza manolo bato mafana fotsiny fa tsy sitrako Jehovah zany. Ekeny zany fa mba halaroinareo lango koa variana azy ireo hoe tandreny fotsiny so mahakofina azy ka hiteraka zavatra fandray. Itombo asina ny asa sofanao tsika. Tena efa ela ihany izay nandehanako izay fa mbola tsy nahita na dia tamingana trano iray aza. Toerana mangadiady sy babangona no hitako. Sao dia sanatry diso lalana ary aho. Andraso mihitsy aloha rangahy ankinety amin'itsy vato ito sady makaina no mijery saritany ka. Ny andro koa dia efa maizina sady. Sady mba nararotra sakafo kely aloha fa efa ramaka koa zany ka. Zaraza mbola misy aloha no hohanina. Ary andraso hoe mba jerena le olona ny antso teo hoe nanao aloha fotsiny iny dia nitapahany. Ka tsy azoko nge maninona le olona manany anoatra zany e. Ampiretina aloha zany nijery ny telefona nijerena ny sary sao dia ho diso lalana tiako. Ody ary misy soratra ny dia vady zany e. Sena mba nandaro teo le jiro ny taratasy dia ohatran'ny tsikarotro. Raso hoe inona hony? Amboimiampanga. Amboimiampanga hony? Mazava zany fa efa tafiditra ny toerana fa ny tanàna sisa mila jerenako. Ka tsy tokony andamy fotoana andalina be ny sarotsony azy zany ko. Aloha tonga dia manaraka nyity lalamasaka ity dia any aloha any teo. Aleo sady mandeha mihinana nyity mofo ity zany ray zany. Raso hoe nahatazana haloko atelo aho nanandrify an'ry tsilobe misarimodresany elan'ny kininitsy. Andraso rovinao navetrany ty jiro ty sao dia olon-dratsy ray ako ao tsikarana ny fisiko. Reo sanatry hoe dia olon-dratsy tokoa hoe. Nefa ratsy zany ray dia inona no ataona dia akodakoda ty amin'izao orosao. Sa hoe tsy olona zany le hitako teo e. Alok'olona anankitelo be zao mihitsy le tazako teo fa tsy mandraingy amin'ny masoko ka. Aleo mailo tsara ihany fa atao manomboka henoko ny entony tsy filaminana aty Apilamina tsara ny toetra raha dia aleo mena baiko ihany ro miaramilako mba hanaraka aty. Asiako miala ny zoro zalahy na rapitsy maraina dia mena azy fotsiny toro lalana. To tsy tazako tsony hoe nihetsika na lasa na ohatran'izany le zavatra teo. Dia ohatran'ireny tsy nisy ireny. Sa aleo rangahy ho ato-mbadika ty vody azy be efa mainy ty aloha dia andramana torana ao anatin'io rehetra io ary aleo alefa amin'izay ty vato ty. De tena tsy misy zavatra mihetsika hoe. Aleo rangahy natonako eny dia jerena fotony zava-misy aho. Tena marary ahy mihitsy riraka izany lohako izany ka sady nona mafindray ahy zany. Na zaho koa aza ny mba nona ohatranao hoe saingy mbola eto ampelantanana sika izao dia tsy afaka manoatra. Vero tao vao mihetsika ny aza dia misaka mitady rotanango koretikorotam-bibe tompony reto. Fa ahoana ary zany no lasa nanjary nisy an'ireo teo? Mety sika natory avy nihinana le sakafo iny angamba no nanamboarandry zareo an'ireo. Sika ne tonga dia samy tsy nahatsiaro izay ambonin'ny tany teo e. Zaro to ohatrany hoe nanofo fotsiny dia nofo teo fa lasaiko fa tsy eto tany tsony ahy. Dia tena tsy afaka mihetsika eto mihitsy zany aho. Hainy zany vao moroso aho dia mikoriana moramora koa le vy be. Sady maty avy hatrany raha io minjera tokatoka. Ary misy zavatra kare kely voatsapaka ato ambany ato zany vero. Zavatra inona? Raisy hoe dia jereo fa zara aza mbola tsy maty io jiro kely io. Ahoe batery ana telefona le efa tena tranainy be reny ty vero. Efa tena rafesina be mihitsy izy zany. Atao tsikinina moa zany e. Ngazany azo hanina sa azo amahana faravarana. Raha afaka mihetsika ianao hery very dia atsy ty le montre kelinao sady misy telefona iny dia ataovy tsara tsy pitsara so tsy ho azoko ka holosa. Ka ataonao inona nefa e? Angamba tery miady amin'izany iny ka. Andramana rery very aloha fa atao daholo anie izay fomba rehetra vahany olana e. Tsy maintsy terenay sokatra ny sarony iny dia alaina le filina kely mitondra n'le herinaratra ao dia andramana atao amin'ity aloha sao mba mahavelona n'le telefona ihany. Ianao tokoa angano mahay an'izany ko. Andraso alaiko ary.
dia tatazo tsara fa sao dia latsaka dia izay ny vita. Manisa 3 aho dia alefako. Isa 2 Way, tomaty indray ilay jiro kely. Fa hoana koa ary zany? Sanatria misy kamera avy ato dia mahita ny ataontsika. Azo-pazo fa hoany fotsiny rangary vero a. Dia kendreo fotsiny mba hoeto amin'izany vavako miteny izany ny voanao. Ao fa somary sioko foana dia repireo tsara fotsiny le feo a. Ay, ao ary. Alefa ao ary le sikanao e. Iny ary alefa ba? Voray ve? Kay! Nataonao mafy be loatra le izy. Tonga dia vomafy ny vavako. Voray aloha dia izay ny zava-dehibe. Dia ataonao ahoana izany ny anao an'iny izao? Isan'ny taranja tena nakafisiko fafehako tsara ny resaka fisika tany an-dakilasy. Mandra-pirehitra ny jiro aloha dia izahako vahana forsety. Tandre miandry iraka fa maneno tsy mijanona izany vy eo ambony ao izany. Sao dia mihetsika mahery loatra aloha ka hampianjerana izany eo. Ao fa miezaka ny tsy mihetsika re a. Izay kosa eny fa miala le sariny keliko. Fa mba aiza ary ny toerana misy atsika ity ry iraka? Fa tianao ary ve araka ny fitantaranao rehefa valifotaka tetiko za indray no anontaniana ho an'izany. Misy olona tamindray izany ry iraka. Izao afenina aloha ilay zavatra teo. Sao miditra aty izany kooloza. Aza hitako tokoa fa misy kamera ato ka hitandry zareo isika manipy sy mitata ilay telefonina kely iny izay vao tena loza. Mangina aloha ianao dia aleo hito izay zavatra amin'izao. Mody manao reraka be foana dia matory. Dia hito izay ataony rehefa tafiditra ato. Tsisy nininona mihitsy ato e. Naso amin'izay ary hoe ampiretina ny jiron'ny telefonina. Ohatray marina. Fa raha inona daholo reto? Raha azoko tsara zany dia nisy olona mivonoana teto ary tsy disy fijery fa tena olona le aliko atazako teo. Dia inona no ataoko? Aleo rangalo irosony eloanso dia mbola tratrany ny mpanao ratsy a. Oka aloha, misy karatra latsaka eto. Karatra inona izany? Karatra mampitsabo misoratra amin'ny anaran'ny Voanginirina Alsoa Mialy. Mazava. Afaka anokafana amin'ny fanadihadiny ty marika iray ty. Tsy maintsy anontany mimponina zany satria azoko antoka fa raha tsy an'le olona maty mivonoana ty karatra ty dia mazava ho azy fa any ny mpamono. Zany hoe raha mbola velona le rasazy dia mitombona avy hatrany ny ray amin'ireo. Sinazakazaka madinidinika amin'izay fa mainka anao fanadihadiana. Tonga ihany marina. Araka ny filazam-ponina dia ty trano be ty zany ho ny trano rasazy Mialy. Ary mbola velona sy mitsabo tsara ny mponiny ety izy. Tena tsotra be ozy ny afy izay rasazy zay. Fa tena gaga fa mba ela ihany ny ainako fa tsy mampino hoe aty amtezaka be aty misy trano tsara tarehy fanamperana ohatran'izao trano zao ka. Marina na le trano natolotry ny fanjakanao maro-pakasitrana azy ny veriko tena lafatra iny mbola ratsy noho izao. Dia inona ny atao zany? Sy mandeha rangamy fotoana faloha tonga dia tsindrina mibokotra fanairana eto ambavahady a. Eo am-pandrasana mahita ny atiny. Ary iza koa zany mandefa miasa azy amiko zany. Rasy hoe fa tsy ty ve le numéro ny antsa iny dia nanao aloha fotsiny dia tapaka e. Tena izy ty. Inona hono zany ambarany? SOS Vero sy Iraka. Andriamanitra ô, tena Iraka zanako ve ty? Fa mbola velona ihany ve zany ny zanako? Aleo aloha mitony dia totosaina ny trangeto aloha sao dia mba mifanandrify ihany zao raharaha zao. Ineny fa misy olona midina moa vavahady. Fa iza koa ary ty vahiny tonga tampoka ty. Nefa ny fifiriana taonay vao saika nomboka mihitsy. Komisera Rasata mandrainao ramose. Inona kay le antondianao e? Dia zavatra maika be mihitsy angany tsy nahandry any amin'ny brok fa tena natinaty mihitsy. Fangaro motsitra n'le rasazy tiako. Nahoana misy olona telo ato nefa lazain'ny olona hoe rasazy rery no ato.
Colonel Tomboasina Fiantso tompoko, dia miaraba anareo. Tonga dia mifampijery zareo. Fa afaka telo ilay aloka tazako taria, dia telo n'olona fatanoko ato. Mino Andre Matoajaina fa resaka filaminana ny resaka tianao resana amin'ny komisera. Marina be ny teniny fa tokony any amin'ny Brown nareo no miresaka azy zany. Fa mpitanana aloha ny tenako mitantana ny fiangonana be vao vita ihany io. Mino fa hitanao satria moron-dalana Fa mahafantatra anareo tompoko. Sangy tsy anareo mihitsy ny tiako fatarina fa za tondriam-bavy lanitra zato zovo moa dia iza. Zay le anao rasazy kolonely ary vao mahita dia tara vetrany. Aza miteniteny foana eo koa re komisera. Tsy azoko tompoko hoe ataonao inona moa zany momba dia inona koa ny mahalinanao amin'izany kanefa dia mpitandro filaminana sady efa ambony tokoa ianao ka tsy tokony izay retady dokanga aminao ve ny resahanao. Sanatria akory ihany ifandaratra kabary aminareo no nataoko hoe tsy ihany irahana. Fa tena resaka tsy filaminana tokoa araka ny teninareo. Ka hono aho komisera. Nenanao efa mba hita sy tsikaritra ao ve na dia sombiny amin'izay mety ao ambadik'ilay dian-drangotra. Ampolo taona n'izay ny nesako teto fa niala maina Andre Matokolonely Ajaina. Niala maina sa mini miala maina mihitsy? Oraka tia atao vatravatra be ninao zany tompoko fa sao dia vavaka re aloha tsika mba ampitony resaka reo eto Azafady tompoko, efa voko vavaka tsara zao hitanao zao pastera fa aza manafony ianao. Misaotra anao anefa na dia zany azy. Tony ary tena stable tsara miresaka aminareo. Fa kosa mangetaheta te alala marina ka mikaroka ny rano hafahany zany hetahitako zany. Hono arasasy anisy ty karatra ty. Ohatra marina tena anahy iny losako zany fa taizara ny nahitany azy iny. Tena tsy misy fahamalinana mihitsy koa anery rasazy zany izy. Sarotra be angamy mamaly azy teo nitosataikatra be daholo nareo. Fa taiza tompoko ary ahoana ny nahitanao iny karatra mahampitsabo ahinty. Ay mahaliana anao. Teo amin'ny toerana izay namononareo olona alina tia nitazako. Olona ratsy efa zadra raha ihany nareo sangy tsy mba mailo mihitsy amin'ny fihetsika sao amingana. Ay tena tratranina finina marina mafy. Enina koa ry ty zava amin'izao androany ty. Fa ahoana iny rasazy mpamon'olona hoana koa ianao kanefa dia olona mahery fo amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra io. Azo saronana amin'izany mihitsy le ratsy atao ka. Arono eny tompoko. Inona koa raha tsy mahadiso ilay fivoriana saika ataonareo ato anaty efitrano feno lakroa mainty mivadika sarin-devoly reto. Ary mitetiky ny hetsika mahery ho azy ny komisera. Adinonao amika fa kolonelina ny eto anoloanao. Tsy misy raraina ihany izay maha kolonelina na tsy kolonelina nylazany koa lesy. Paster ay dragona masika be le saika hivavaka teo mba hampitony. Tsy rarako lity zany ary aza amseho be fa efa ny eto imasina eto fa efa nomeny ny satany asa ho anay ny fanalahitika tsy misy tokony hanavongana anay zany Zay marina. Vetivety tena nahavoaka basy ray avy reto. Ary inona daholo ary ny zavatra mipotra eraky ny rindriny reny. Karazana vango be dia be. Losy ty marina fa mbola tsy nahita ohatrany tia. Basy ray ve moa ho aiza amin'ny basy telo ny fahaiza mandamina no entina miady ny baiboly. Aleo aloha mody milefitra dia olohan ray mitady hevitra. Andre Matokolonely Ajaina manajanao zay ka hoana mbola ho be saina sa tsy vanonareo sady fanetry be ny firenena. Anio aloha no azonareo fa tsaro fanao fatonareo aza zao dia tsy anaiko moramora foana n'izany miaramila ekipako. Olona efa izotra ho any amin'ny sapana ny dian-drangotra moa mbola be vava ihany kifita hoa. Adinonao angafa efa firifiry re ny ala nenina nandrava ny tambazotranay fa ny ala maina daholo. Tsy fantatra tokoa ngamba ny herin'izany satany asa zany Tena dia volofelo reto marina. Mino tompo fa fitazanao raha miaramila ny Eziptianina miaika ny miaramilanao reto. Tsy ho fahafatesana ny no antony zao fa fanehoana ny voninahitra ao. Amen.
ary tsondromy an'le ody vavony amin'izay raha sazy dia entina ho an'ny amin'ny boatin-drakitra isika telo zany sisa tadiavina dia fenonisa farany isa farany ahoana kay ary eny zany atsindronareo zany kay fanazany ay olona malefaka kely anitra ary andao aterina amin'izay fa maika hitady ny olona telo farantsika menona ny isa enina dia tratra le isa enina miveriny telo 996 666 mampalahelo zany tantaranao zany dia mba ahoana ny fihetsem-ponao na rehefa maty le fofombadinao nefa herinandro tsy ahatonga avy mary azy azafady aloha fa lasa ohatra no hoe mamofotamandry zany ka raha sitraka ao dia valio raha tsy moa dia tsy maninona re zany inao koa mafy aloha tamin'izany saingy araka ilay nolazaiko anao teo dia tsy fitiavana tena vokatry ny fona iroa izy fa resaka ny samy lehibe tany na zany azy aloha efa somary zatra azy ihany na dia tsy tia azy ary zay no nahalelovako azy raha nahare fa maty accidenté le fofombadiko zay neny mahatonga ny maro miantso hoe madame Vero satria efa maro nalala fa hivady zay dia tsy afaka tsony le anarana mahamadamana dia tsy tanteraka aza ny anay tena mampalahelo azy le tantaranao ny andray dia tena zaho mihitsy ny tsirototra amin'izany resam-pitiavana izany na dia nandrisikahatra any ary dada sy mama fony fahavelony lasa zareo tamin'izany hoe tokony hanambady ho ny afa efa tara loatra ny any efa dia ny fandalinana baiboly hatrany no masaka tato tsaiko ka tsy namelako raha tsy vitako hatramin'ny farany ohatray marina tena restory agnamby Vero zany fa tao nanakipany masony tena natory mihitsy Vero to lasa zatranao zany so dia zany ary le hoety ny fahafantarako fa tsy mbola nahanambady zany izy dia tao nanjary nampitsimoka ny fitiavana tato anatiko fitiavana ahoana nefa nahoana ny dia tia tsy efa karambady sy mamaky ny ariko ny fahafatesana vo mitsimoka sa fitiavana manao tsipaky ny miala inara-baky teny eny ny fahalalako ny fitiavana aloha dia tahaka ny nanehoan'i Jesosy Kristy ny fitiavany zanak'olombelona eny fa na dia efa teo ambony azo fijaliana azy izy dia mbola nanehoan'izany ho an'ilay tsy olona niaraka taminy teo ihany zany no midika fa mahiry fitiavana eo masika tsy hetoaina ary tsy tafaritana sy rarana fa maniry amin'izay tiany andrina mamaka amin'izay tiany androm-ponana engany ka izany fitiavako azy zany no anampy andresiny eo ny maro anoloanay satria na dia ny olo maro aza tsy mahavony ny afo ny fitiavana nefa izy ve motia za zany efa mandrehatra fa asa zao sy any am-pony any raha mba hitondra ny fanilo ampiretaretaan'le fitiavana ary misy feokiraron'olona maromaro tamin'indray zany tsy mery mihitsy fa tonga dia reavy hatrany ato mety hoe lozom-bato angamba ty toerany ity dia manako be izay zavatra amikodina any ny aza hitako ka izao ny fotoana farany havelomana izy Vero engany ka mba ho diso ny eritreritra iraka fa misy nary Vero ataoko fa mbola tsy mahatsiaro foana ianao jereo no aty sy olona aveo manaloka mainty be etsy anjorosano itsindray aizany Vero le tsiry koa ane maty indray dia maizina be tsy fakahitana mihitsy atony aiza ozy ianao jereo maharitra indrindrina manaraka ny varavarana iny dia io misy mitsalany be io tokoa fa tsikarotro ary tsy mahatsiaro tena angamba matoa tsy mihetsika mihitsy sa maninona riraka sa sanatriaka efa maty dia ho sanatria tokoa ve riraka ohatrany hoe mikofoka azy izy ane zany sa voalavindray zany za koa ary maheno amin'izany fa tsy haiko na izy zany na voalavo araka ny lazainao io fa nirehitra indray le jiro tena rangaha mihaja be ty riraka fa nanina nireny tsy valahary indray ary ty tena hodiny miaraka amintsika ty tena olona tsy vaovao amiko ane izy zany Vero hoe dada tena i dada ve io
aza miteny maveloseriraka faly fahitako ny zanako. Dada aza mihetsika mahery lose efa mimikoriza mitady anjera am'izay any le vibe ambonin'izay io i tandremy tokoa riraka ka dia miana mafy be anao any ry dady dia hiaraka ho faty aminay koa ve ianao ry dada fa nisy inona ny tonga tiako ianao lalan'Andriamanitra natao nifakahitantsika izao anaka manana heritsaina fa mazava ny adedeantsika manomboka eto ary aza manana reo fa hampiasa izay farafahaizako hanafotana ny antsika eny na ny ainareo fotsiny aza dia zava-dehibe amiko rehefa avotro. Tsy ry dada na isika miara-maty na miara-velona aza miteny tsony ary sefa efa manomboka amin'rehetra mibokotra akanjoko hoe efa misy mahita zany le zavatra. Fa zavatra iny zany tompoko? Aza miteny tsony ho anareo aleo andre ny ady manomboka eto. Fa mahenao tsara nareo le jokotsorika reto misy feovoakany amin'ny jiro mainty kely mipiketsy amin'ny rindrinitsy ry zalahy. Io tokoa fa ahoana ary ny dikan'io dia iza ny nametaka azy ireo ve? Efa misy ho efatra no mipetraka amin'ity efitrano fivoriana ity. Angava lalàny ny zatra izy bomy efa avolety reo raha tsy fantatrareo ary tandremo mikitika na manana azy ireo fa voatanan'olon-kafakoatra ny any mikitika andreo dia mipoaka avy hatrany mazava mbola tsotra aminareo a miteny izany fa tsy tiako ho lasa lavelona miaraka amin'ity tamin'ity nareo. Fa tsy feo an'le kolonelin-dozy iny ve zany e ary ahoana moa tsy nahatahantsika an'izany fitaovana izany teny aminy nefa ny akanjony rery sisa navelantsika teny aminy na ny basiny aza nge mbola ray daholo e. Averiko aminareo sao dia tsy fantatrareo fa anisan'ireo tafika anazy fankasitrahana tany ivelany karaha izay tambazotra kelinareo io tsy ampafiry izay ady efa nataoko tany Rwanda azonareo zany mba hatsotro ny toejaraha dia vahao sy ampialao izay telo mianaka hiala tany dia milamintsika raha tsy moa dia bokotra ray fotsiny ko tsy haiko dia velo maritany fa ety ianareo no mpisantatra ny afo be fazava dia ahoana zany zareo aza be efa tanan'ireo ve dia vosotra indray dia ahoana koa izy ny lehibentsika raha tsy tratrara-potoana le olona enina farany sisa tsy vitantsika ka afinjenareo eto amiko ete tsy misy manaiky lasa lafeniny zany eto fa manisa telo aho dia miaraka amin'ny desambikiny eto amin'ity varavarambe ety itsika ay mino afahatonona tsika eto dia ahoana zany zay sa maty hanofo ny lampamena rasazy ay kosa mbola miseho be saina raso any rasazy aza mierika tsony ao isa roa telo ndao tsy nisy naninona vero nareo somary atsangano kely aloha fa seviako zany ohatra ny vika kely eo ary dia mitsangany enzana aloha iny koeny amoriana faharoa ve no menjera makaty soa raha fa mbola tsy navelany satany azo fatsika fa nasiny karazana tadio mahery zany ny tsenatsika dia nanamora ny fianjerana taty ambany taty tena tsy mampino dia ahoana zao ty trano maikila firehatra ity maro nefa lafody tavela ao indrindra ireo fitaovana fanomezakasina ny lehibe atsika mino aho fa hitany any amin'ny tontolo amin'ny fanahany reny zava-asio reny mino koa fa fatany tsara le kolonelin-dozy iny fatany hoe inona vanina sy naravany trano fireketany any aminy aloha ianjerany adezerany satany asy aleo atsoka avy hatrany ary reo polisy roa mpanampy a dia amonjany fivoriantsika mba halalana ny hevitry ny lehibe atsika mety mihitsy zany allo mila makety ambodisana reo rolahy zao fa misy asa maika be tapitra ka andao ary aka mifanamina mainty any amina tany dia roso di mandany nareo dia eto ny hafa za tsy maintsy miandry azy rolahy eto so ifandiso hoe tonga dia any miona tena mba mahavalalana indray lay akanjo misy fitaovana elektronika be anaovanao kolonely tsy mampina hoe mahavita zavatra maro nefa dia tony akanjo rehetra ihany izy tazanina ivelany eno na za koa aza eto tena vaka dia vaka isan'ny fitaovana vita amerikana izy tony namako akaiky izay nanomianasy nampianatra ny fomba fampiasana azy fony izay tany amin'ny ady tany velany tany tsisy mahatsikaritra izany io indrindra fa mbola ty amin'ny tany an-dalam-pandrosonotra atsika dia hono nanahona izay le tsy mataotody reny
matsahony efa inao koa azy aloha dia nisy nisotony ala ry zareo zany saingy mazava raha zany fa raha tsy azony avy tamin'ny fipoahany reny dia tsy maintsy ho tapaka satria avy dia avy ny efina nametrahako an'le bomby iny enganeka mba ho fongana any fa fanitry be ny firenena miandry aloha tsika dia ho hita eo zany hoe mila mitady fomba ivoana ato amin'ity losoka be ty aloha tsika amin'izao dia ahoana isika samy tsy afaka mihetsika firy ty fa tautaovan'ny reto vibe eto ambony reto ange mangina aloha fa rasy aloha ohatra misy feokorarin'olona maromaro reko indray nge zany dia sanatry indray ve izy indrindra le tsy vany ty tena ny vo azo toy ireny any amin'ny tranombarotra lehibe reny marina le faravarana fa tsy voina toy ny isan'andro tsony nareo ny tena tsy vaniny indrindra fa ianao ry lay mpitandrina manao saka manafika io ty moramora kely ty vavy ary le atalasitra ny ty ely zany fa araka ny fanapahan-kevitra lehibe anay dia tsy maintsy entina ary atao sorona sy dorana atao fanatitra ho azy eo amin'ny tempolo maiziny nareo kaka nareo sy anatanteraka zany no atokavanay maninona tsara hoe komisera tena biby fa tsy olona tsony reto marina noho ny zavatra raha tsy nataony io namanareo miseho azy ho dadany io ihany ry mety ray sakaizany nahatezitra ny satany asy mazava be zany fa tena mpanompo satany reto ary le tena le mpanao paky taminy mihitsy jereo moa reto fitafinika mainty rano ray dia feno lakroa mainty mivadika eny ambozonany tena dia volovelona reto tsara aloha hoe avokato zay tsy maintsy mitady vahaolana rehefa any ivelany any tompo tahaka n'le zanak'ondro kely didininy ambody izay zao ka mila nerinao asy hoy tompo fa ianao ny lehibe mihoatra noho ireo iveriny hafa fa Andriamanitra mahavonjy azy mino fa tsy amelana ivira fa rainy santany zany ianao amen ndry ary to samy lasamboriny zato izy ohatra ny eniketo sady zany fofona manitra ny ento eto ka afaka ny fatezerany satany asy tsindromy am'izay raha sazy tsy atsary tena dia andao faifay sasaka ny alina natanterahana ny sorona dia mieritreritra zany zao le tsy vaniny reto fa mbola tsy mahatsiary tena io lanjalanjainy io aleo meko nitoromarika amin'ny alalan'ny tsindrom-bokotra amin'ity akanjo ty ihany aloha reo miara-milako fa efa tonga ho ny zalahy ty fiangonana be mbola tsy mitafy ty zany le tepolo mainty voalaza an'reto olo tsy vaniny reto ento miditra zay akamboary amin'izay ny alitara fa efa ho amin'ny folo alina mety zao ry zalahy zay mahatsiary tena meloa amin'izy telo ny alefa meloa satria fanatitra velona ny ilainy lehibe fa tsy maty ko tsy aleo ve zany ro afatotry ny ekipe dia andohana tanteraka amin'ny fombafomba tsy anefitra fisoronany marina tokoa zany dia avy eo mandrehatra ny avy fotsiny dia vita mamety zany fa tandremo ry zalahy tsy hanao akambo eo nareo mamatitra an'ireo fa tsy misanga ny lehibe tsika raha sanatria votsika ireo efa fantao anaty fivoriana zany fa ivadika amintsika tanteraka izy raha tsy vitany tokony ilana azy nireo fanatitra omena azy ireo ao ndray ty anao mifatotra ohatra n'ireny kitay ireny tsotsoro-mamba isarana angapy zao riraka samy mifavaka mafy mba ho voavonjy sy adana eo anilan'ny tompony fa nahatsika tya tsy ry vero tsy ho faty zany sika eny na ho faty aza dia manan-javatra tiako holazaina aminao ary vero mbola fotoana mety zao riraka lasa ho aingana so ho tara loatra ka ho tonga eo ireny vero na dia efa eto apoditry ny fahafatesana ary sika dia tianao tena tianao ny foko manontolo iraka tena vokatry ny fonao ve zany iraka raha sitrako dia mba omeo akoho izay tena namponao ao ry vero iraka dia tianao koa sambatra loatra hiaraka maty aminao raha afako faly loatra ihany koa faly loatra ry haiko fa lay sambatra ny fifankatiavantsika ao anatin'ny ora farany
Vero mpanjinao ny any masoko tianao a za koa tianao ndry mahontsara eto zanako mifampitory fitiavana efa ato anatin'ny sekonda farany fampijery zareo dia raraka mora manaraka ny tavany ranomasony tena mila tsy ho zakako ka nefa sao anima zavatra ny tsy fitoniana dia aleo aloha manomody tsy mahatsiary tena foana dia tsy ataon'ireo voalohany a sisa ny aemba misy azoko amintsena ny zanako diandrangotra nosoratandrakotoary malala tokony amin'ny aina na anatsiorako efite ary mampionona larakotoary soa ilaina zoto naomy rahalala ary liva no nanyme aina ny tantara nandray feo sy nanatotosa miaro fi